indray mipanotonareo tandrina razakavola irahin'Andriamanitra tonga ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao alahady faharoa amin'ny volana novambra ananganantsika efitsekema no hevitra hoe miandry ny tompony vaolombelona ary zany no nandraisana ny mika toko fahafito mba hianarana n'izany fiandrasana ny tompo zany. Tena milaza zany any Mateo toko fahadimy saingy tsy tiana sokajy anareo adala sy endry aho dia tsy resy lahatra mihitsy ahiainga avy any hoe izy aminareo reo no adala, izy aminareo no endry. Dia nangataka tamin'ny tompo ahoaka ny tompo mba tsy hisy adala ny zanako. Tsy te hiainga koa avy any amin'ny taratasy ny apôstôly le ao Filipianina ao satria sanatria misy tokoa ve zany atao hoe miara-mivavaka amintsika nefa fahavalo miazo fijalian'i Kristy. Ka raha sanatria misy zany dia tonga ao amin'ny toko fahafito sika. Ny fahafito moa mampatsiaro fotsiny toriteny tamin'ny fandraisana mba ivereny hoe ny mika toko fahafito amin'ny fahafito novakitsika teo. Onao voalazany mpaminany tsisy micro fa izaho kosa dia anandrandra ny Jehova eny iany ny Andriamanitra ny famonjena iaho. Zay le toriteny tamin'ny alahady miandry ny Jehova sika matoky fa tsy andao atsika Andriamanitra. Ny dimy fahavalo zany manontany hoe dia misy tokoa ve zany atao hoe fahavalo ny azo fijalian'i Kristy. Ka hitenena ny mpaminan'Andriamanitra hoe aza mifaly ahy ianao ry fahavaloko. Dia misy tokoa ve olona mifaly satria laviny anankiray. Dia nivakitsika tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra teo any amin'ny bolana nivakitsika teo fa na dia lavo aza ny marina, lavo mipotraka impitro ny marina fa mbola iarina ihany izy, tsy izy manarina azy rehefa vakina tsara ny soratra masina izy manarina azy. Ary io tantara efa fantatry ny kristianina io, tantara efa iainantsika isan'andro io. Fa ianao dia aiza mipetraka eo am-piatanan'i Jehova ianao, tsy misy marombaka eo am-piatanan'Andriamanitra. Ary raha mianjera ianao am-piatanan'i Jehova dia eo an-tanany any ianao mianjera fa tsy taraboka any ambany any akory ka tonga dia any amin'ny elo sanatria fa efa nividiny tamin'ny rano ianao dia ianao no areny. Ka raha misy mitsangako fahavalina azo fijalian'i Kristy mifaly satria misy lavo ao da ko menatra izy aoka ngay ahy izy. Fa izy atoko moa ianao no dia tena sahy laza fa hoe iry lavo fa za tsy lavo mihitsy tamin'ny fiainako. Ary tsara moketo ny tantaran'ilay vehivavy nentina teo amin'ny Jesosy ndray andro zay, tsy hoe misy amin'izany akory atao am-piangonana hoe misy maka ny toerana izany vehivavy zany akory atao am-piangonana. Vehivavy nanina moa izy io tratra ola-tanana au flagrant délit, tratra ola-tanana nanina nandeha nivarotena. Nagaga tamin'izany dia hoe le vehivavy nivarotena ny tratra fa ny lehilahy nivarotantena tsy hita izay nalena. Ka raha mahasamborona koa le rangaha tratra tao dia nentina izy roa satria raha mamaky ny soratra masina ianao misy fitondrana an'izy roa. Dao kelintsika ho any amin'ny directeurna ny toko faharoa amby roapolo.
Deutéronomie toko faharoa amby roapolo ny andiny fatelo amby roapolo sy ny faefatra amby roapolo. Raha misy zazavavy virjiny voafofo ho vadin'olona ary misy lehilahy mahita azy eo an-tanàna ka mandry aminy, hoentina reo mivoaka hoe vavadiny zany tanàna zany izy roro ka hotoranareo vato ho faty. Raha zazavavy mo satria tsy antso nefa tao an-tanàna ihany, ary raha lehilahy koa satria nakita ny vadin'olona izy, vadiny namany, ka dia ho fingoranao tsy eo aminao ny fanao ratsy. Tsy ny ray ihany zany toram-bato na gaga nentina teo amin'i Jesosy vehivavy izy kaona ny zana fa tratra ola-tanana izy io, izy afaka manaporofo fa tratra ola-tanana tao izy io, izy nahita tokony tsangana teny rangahy zany hoe nahita dia raisy fotsiny amin'ny fiteny ankizy am'izao fotoana hoe vakina fotsiny fa taiza nahitanao fa mijanajanga izy io no zany taniko io. Ary mivatika mihitsy a ny fomba nanazavany mpampianatra azy rehefa ampahery ny fiangonana izy tsy fanenjika tahaka zany. Romanina toko fatelo amby roapolo tsy mila mamaky baiboly, hainareo tsy anjery zany fa efa nanota avokoa izy rehetra ka tsy misy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Na iza androany hikisa lavo areny izy fa ny roapitso ianao hikisa de ho lavo dia ny hikisa ina reninao anino anarina anao. Ny sasany ady zany zao mahazo aina be hay mahazo lavoka izy ty mahazo lavoka y pastera izy ty za koa miteny zany. Izy nareo nandeha dia hoe lawa mba enjera eto mandeha dia enjera mama zareo fa enjera izy any nanao zany tsy anano tana izy efa nanao zany nandeha tany an-tanana ty dia hoe ohatra mahafinaritra tsara eto amin'ny enjera fanao ka zany fa manina ny olona mihitsy tsy nafy. Salamo fa 5:20 andiny faharoambin'ny folo. Salamo fa 5:20 andiny faharoambin'ny folo. Vakina hatrany andiny faefatra ambin'ny folo. Lavitra be zany salamo ka ela zany mbola mahino baiboly mivadika hatramin'izao sasany tsisy baiboly koa na safady. Salamo fa 5:20 andiny faharoambin'ny folo hoe raha ny fahatsotsana dia iza reny mahalala zany atao tsy manatsiny any amin'ny ota tsy fantatra. Arovy ny mpanomponao tsy ho azo ny ota saisana aoka tsy hanapakaizy zany dia ho marina tokoa ao ka tsy hanatsiny ny amin'izay fahadisoana lehibe. Hatreo ihany fahatsotsana teny malagasy tsy ampiasaina kehitriny zany raha zany lazaina andarana iny ozon'io zany sokatra ngidabe masina ohatrany ataoko koa fa tsy fatany ina dika zany hoe fahatsotsana vakiny andiny io andiny fa roambin'ny folo tapany faharoa dia ho azonao ny dikany aoka tsy ho azony ary ataovy tsy manatsiny ao ny amin'ny ota tsy fantatra seseke le fahatsotsana. Lavo tsy mary raha senga lavo izy aza mifaly ahy ianao fahavalo ananaty dia lavo azy any ola ianina ihany mino aho fa tsy misy mifanangam-pahavalo zany atao am-piangonana hoe ranona na roviana iaviny Jesosy io dia ho fahavaloko io. Raha misy zany tena mandidy anao ny anaran'i Jesosy Kristy aho atony olona io miavana amin'ny jery zao ianao
tantara ratsy any amin'ny fiangonana loterana any a voasoratra anatin'ny boky mitantarany amin'ny raha volavana Germaine izy zany neny lava zao ny tantarany voasoratra zany matoa soratan'ireo mitantarainy neny lava tamin'izany zany dia nisoratana maty neny lava dia lasa tany araka ny voalazan'ny Luka toko fa 5 manomboka amin'ny 5 fanohitra toko fa 5 manomboka amin'ny 5 lasa tany amin'ny tombo tany dia saika hiditra fanjakan'Andriamanitra satria izy mino tahaka anao mino ny tonga dia mivantana any araka ny tantara voalaza amin'io Luka toko fa 5 manomboka amin'ny 5 eo fa saika hiditra ny lava dia nanontany azy Jesosy tsy mahazo hiditra ianao fa ahoana to tsy mahazo hiditra ianao satria miady tamin'ny vadinao ianao alohany zao nahafatesanao zao tsy miavana taminy akory dia mitsangana tamin'ny maty ny lava zay tantara fitsangana ny lava tamin'ny maty dia miverina izy dia vonisokatra ny masony dia miantso andreo olona manodidina azy hoe atsy hoe ty mivadiko fa teleny tompo didiny tompo meny tompo teny aho hoe tsy maintsy miavana mivadiko aho ny fihavananao amin'ny olona miantoka ny fihavananao amin'Andriamanitra any an-danitra dia ivereny mivavaka nampianariny tompo taminao hoe mamelany eko tahaka ny namelako meloko izay nataony namako tamiko fa tsy hoe ianao mitalao an'Andriamanitra avy anao mieloko ai zany tsy avelako dia ho teny amin'ny fihetsika ao amin'ny fifandraisanao aminy eny zany tsy famelanao mielony zany hita amin'ny fifandraisanao amin'ny isan'andro eny zany tsy famelanao mielony zany taloha izy tamizy nenjenao fa lavo tsy ho arabainao akory taty aorina ohatsy hoe mba niova kely ny fifandraisanao taminy fa tsy mbola niaraba azy anao tika zany a nanino tsy niova akory ianao misy resaky nataoko fa tsy tia tsy niova akory ianao rehefa miova ny aotonao ao miova ibebanao zany tsy fiabananao tamin'ny namanao zany dia mibaiko ny fihetsika rehetra ny fifandraisanao amin'ny namanao zany olona tsy avy narabainao harabainao olona tsy avy noroinao oroinao olona tsy mitsikinao bananina itsikinao tena franc azay dia sourire forcé misy manao zany ny anarany manao fakera dia tsy mamaly tsy mamaly fantatro izy fa tena forcé areko poko no amin'ny fanan'Andriamanitra ao anatiko eo tsy milamina ny fifandraisako aminao reko zany asanao mba mandrena zany efa mifanena amin'ny olona dia olona tsy dia tsara fifandraisana taminao io fa ifanenanareo taloha samy mialalalana izy samy tsoka atatorena tsy maintsy ny aona eo manao hoe lasa mitsoikaika eniko boko zany so mieritreritra ianao hoe azonao felina zany aza mifaly ary ianao ny fahavalona aza mitsangako fahavalona tsy tokony isy am'izany aty am-piangonana olona kristianina mpiraira-tabatra amin'ny tompo samy miara-mandray fanasa amin'ny tompo nefa liksa 1 fahavalo liksa 2 raha zany noentinao makeo dia hoe ny apôstôly Paoly hoe misoto fanameloana ho an'ny tenanao ianao mihinana fanameloana ho an'ny tenanao ianao no ianao miazona lahelo tsy mety miavana amin'ilay efa miady aminao aza mivaly ayanao ny fahavaloko fa na dia lavo azaho satria zanak'Andriamanitra aho efa nividiny tamin'ny rany aho tsy foin'Andriamanitra aho hareny ray aho Jehova ny fahazavana ho aty hoe ny mpaminany dia nahafinaritra any filazany mika mpaminany amin'ilay zava-mitranga rehefa nanota zay ianao misy zany nanota zay ianao dia tezitra aminao mitombo lozika biblique zany
rehefa nanoty ianao raha miazo nanotany mantahiry ota tatoboka ao iny mpanao salamo fa enambinipolo dia fahavalambinifolo dia tsy miaino anotombo dia tena testi izy fa izao tsy tezitra aminao mandrakizay Jehova mifantezeran'i Jehova iabetako ihany satria efa namita taminy aho mika eo andiny manaraka andiny fa sy satria fantatro fa i Jehova tezitra tamiko rehefa miverina aminy aho raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina tsy mamitaka Andriamanitra fa aniny izy amela ny heliko sady anadreo anao ho afaka amin'ny tsy famarinana rehetra raha miaiky ny fahotantsika isika satria samy mpanota ny olona rehetra saingy manatombony ianao satria kristianina satria zanak'Andriamanitra dia manana zo hiaiky ny fahotanao didin'Andriamanitra mibeba ianao dia miaiky ny fahotanao ianao dina nyvaly teo avy eo mba azo famelakeloko ianao tezitra taminao ny tompo teo fa avelany heliko ao da mahoan'ny Hebreo toko fa nasain'ny tompo fakiko aminao dia raha tsika mamaky ny Hebreo toko fa ndiny fa efatra ka hatramin'ny fahaenina mba tsisy olona ikikitra ifikitra tsy mety hiala amin'ny fahotany Hebreo toko fahaenina andiny fa efatra ka hatramin'ny fahaenina sarotsarotra tadiavina ihany ny Hebreo filehejabe Filemona Hebreo toko fahaenina dia fa efatra ny anara tompo fa izay no hazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy hatreo aloha ao venao izy zany olo zany izy nefa nandray ny teny fiainana izy nefa nanandrana ny herin'Andriamanitra tsy samy teny ianao dika'izany zany ianao a mivavabavapony ianao io fa tsy safatratsafanao kory ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao iza zany olona efa no hazavaina nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra dia ny fanahy masina efa nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra izy zany pino lay voambolana ataontsika ampiasaintsika io hoe fa miandro ny tompony vavolombelona ny mino tompo zany lazay ny ndiny fa efatra sy ny fadimy zany any ndiny fa enina no mitapahako satria mafimafy raha mitoy amin'izany nefa ny hemotro dia tsy azo avaozy maindray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray une deuxième fois amin'ny azo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana tsy azo lalaovina io tsy azo atao sangisangy io rehefa fantatrao fa nanoty ianao dina ny hoe solutionao miala ny fahotanao fa tsy mitsikitra amin'izany fa rehefa miala ny fahotanao ianao natezitra taminao aza Jehova dia amelaneloko ao izy oi nafinaritra any teny aniny fa sy hoe ny fahatezeran'i Jehova dia aretako ihany fa efa nanota taminy aho ambara-pandahany miteniko io sy anomezany rariny ho azy amoaka aho amin'ny mazava izy ka ho faly aho mahita ny fahamarinany iny ny fahamarinany io satria ny ekeloko aho dia tsy misalasala Andriamanitra amelany heliko rehefa avy eo tsy tiako toriana ny andiny fahavolo zany hoe hanombo maso olona mangay ay satria natsangan'Andriamanitra aho zaho le nenjeny iny zaho le teneny ratsy iny zaho le lazay le fahavalona iny natsangan'Andriamanitra aho tsy tiako hianondro olona hoe nizay ianao menatra ianao zay
avy alao ianao mamaky azy eo ianao mitory azy amin'ny tenanao raha sanatrika isan'izany tsy maintsy mamaky an'izany ianao dia ianao sy ny fanan'andriamanitra no resaka ary za mivavaka raha tsisy olona ho fahavaloko zany ianao koa mivavaha fa tsisy olona hitsangako ho fahavalonao zany fa raha izaho no ataonao fahavalo hoy ny apôstôly Paoly efa lazaiko taminareo hatrizay zany fahavalony azy fijaliany reny enga ho hainy fanan'andriamanitra azavaina ao ampotsika ao antsaitsika ao ampanantsika ao ny fampaherezan'andriamanitra anao raha sanatry ka misy olona mitsangako ho fahavalonao tahaka zany valinao amin'ny andiny fahavalo tahaka zany izy hoe aza mifalahy faly ahy anao fahavalo anahy be lavo ahy zaho réellement lavo ahy zaho satria olombelonao mety ho lavo ao aza faly ahy anao fahavalo fa mbola ady zaho manarinahy aho teo a Jehova ty ahy la efa namoy hatramin'ny ainy nidina tetia am'izao tontolo zao tamin'ny endriky ny maha-olombelona tao amin'i Jesy Kristy miantona teo miaso fijaliana ary mety teo avokoa izay mety ho mahameloka i rehetra fa efa nibebahako taminy dia nazoiko famolakeloko dia voavelaheloko aho dia nareniny aho dia manino lalako indray aho manaraka azy manino fanipoko azy indray aho mitondra ny anarany eny rehetrarehetra any raha iny ahy ianao koa tahaka izany voavela heloko ianao anaka arenin'andriamanitra ianao dia tohizo ny lalanao manaraka iny Jesy Kristy tia indrindra anao izy atsy tia leo no mampiasa zany hoe tia loatra zany satria za mahafantatra fa ny loatra ratsy tout excès est vice sahirakely nasay sasany mahenao an'izany ndao any amin'ny mpitoteny toko fafito na dia efa taky tokony hijanona zaho tsy maintsy teneniko aminao satria lazay masay toko teneniko aminao le izy mpitoteny toko fafito ny andininy fa enina ambiny folo anazavana le loatra zany tiako atao amin'io tsy tehiteny aminao hoe tian'andriamanitra loatra ianao sary zany fa tian'andriamanitra indrindra ianao tena tian'andriamanitra ianao zany ny filaza toteny fito enina ambiny folo naratompo loatra loatra nahoana no sobanao ny tenanao aza loatra amen tena tianao Andriamanitra manarina anao isan'andro izy dia tao anaraka itosika miandry ny tompony vavolombelona amen raha io misaotra indrindra fa avelanao matoky avelanao miandry avelanao miankina aminao zahay olona malemy olona ratsy tahaka izao nefa nofidinao na nofinao na novonjenao namoizanao hatramin'ny ainao ka sarobidy aminao tahaka ny anak'andriamasonao Andriamanitra sotranao zahay fa na dia nitezitra taminay azy anao satria nanitra taminao zahay dia ny olona tamin'izany fahatezeranao zany anao ka namela ny eloka iary nanarina anay mba hafanay mahazo fanenamikeloka hafanay miarina indray ary miazakazaka manaraka anao Jesy Kristy lay mpanjaka anay Andriamanitra mpamonjy anay tompo
misaotra tompo fa mahazo mivavaka ho an'ny isambatany olona isam-piankonana isam-pikambanana vavaka izay mba tsisy hitsangana ho fahavaliny namany zany tsisy hitsangana hanohitra ny namany zany olona samy vonjenao olona samy vodinao tamin'ny ranao samy sarobidy eo masonao zahay raha izy ho fahavalinay dia reo fahavaliny azo fijalianao any ivelan'ny fiangonana zao tontolo zao tsy mino reo ampiasainy devoly hanohitra ny fiangonana raha ireny no mijoro reny no mitsangana reny manohitra anay tsy matahotra zay satria fantatray fahavaly efa resy reny tompo misaotra no ny fanahinao masina ataonao anatinay mampiray anay mampiavana anay ka manova ny fifandraisanay mijoro vavolombelony zany famelam-peloko amenao anay zany mijoro vavolombelony zany nandraisanao anay lay fahavalinao fahiny ka tonga mpanotonao ankehitriny sotranao zahay tompo firenenay tiry tompo atolotray ho eo ampelatananao araka ny teninao mba tsisy arobaka anay eo tananao Andriamanitra manana ny fikasanao amonjenao ny firenenay ianao miandry ampatokina miandry tsy mianahana miandry ny famonjenao ny tanindrazanay zahay tomponay eo misotra indrindra noho ny aminao Jesosy Kristy